Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa anatin'ny fandaharana ALALINO iarahanao misy sampana fampalalam-baovao ny KOLO TV FM. Ny seham-pihariana Drakaka ny fandripan'ireo olona manamorona ny rika ireo honko. Ireo no isan'ny entina aminao anatin'ity fandaharana ity, koa sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ny hazandrano ahafantarana ny Madagasikara ny Drakaka. Mampiavaka ny Drakaka avy eto an-toerana ny tsirony sy noho izy natoraly. Raha ny tsena anatiny no nifotoran'ireo mpanjono madinika sy salantsara ny hatramin'izay. Nivelatra tamin'ny tsena ivelany izany tato anatin'ny folo taona farany. Ny ilany avaratra andrefana sy ny tapany andrefana nosy no tena faritra ahitana izay Drakaka izay raha ny eto Madagasikara. Nanomboka tamin'izany fisokafan'ny tsena mankany ivelany izay. Ny roborobo ary tsy voahaja araka ny tokony ho izy intsony ny fitrandrana ny Drakaka noho ny famaroany entinady. Ankoatra ireo hazandrano hafa, tsy vitsy amin'ireo mpanjono no manao fotom-pivelomana ity hazandrano ity izay miaina anatin'ny honko. Vokatra izay fisokafana teo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay, ahina ho lany tamingana ny Drakaka vokatra ny famitian'ireo mponina manamorona ny morontsiraka ny honko izay miantoka ny fivelomany sy ny fitohizany ny taranaky ny Drakaka. Vokatra izany miaratsy ny kalitao, miena ihany koa ny vokatra hoy ireo mpanjono. Amin'ny 50 km amin'ny telo marandray. Karazana fialamora avao no bemengily tsy maro. Tsy maro. Taloha zao tena maro. Fa nanika zao tena tsy misy. Le fanazariana le Drakaka aloha marina tokoa fa misy lesoka be izy io. Zany hoe le fitrandrana azy zany tsy manara-penitra. Hoentina daholo le madinika nefa raha tsy ilaina re madinika reny nefa voasoritra fa hoe 1.10 mm zany no farany kely indrindra. De angon'le mpanjono zany le izy na madinika kely hoentiny. Karaha amiko zany mila fandraisana andraikitra lehibe mihitsy izy io fanaraha-penitra zany amin'ny fitrandranan le Drakaka. Efa nisy ny arrêté 32100/2014 izay mametra ho 2.10 cm ny rehefa farafankely ny azo trandrahana ho fiarovana ny Drakaka. Saingy atreto marisarisa ny fampiarana izany raha ny fanadihadiana natao. Lalàna eto Madagasikara zany amin'ny fiasana Drakaka dia misy ny habean'ny Drakaka aloha. Tokony tsy azo iazana zany ny Drakaka latsaky ny 2.10 cm ny habeany. Faharoan'izay zany eo koa ny totalin'ny vokatra azon'ny Madagasikara ahondrana. Io dia voafetra eo amin'ny 4250 tonnes eo ao anatin'ny herintaona. Ary eo koa ny vokatra azo azaina zany izay voafetra eo amin'ny 5,000 tonnes eo. Tamin'ny taona 2014 nefa dia hita fa niotran'izay fetra izay zany ny vokatra no azaina zany. Niotran'izay 5,000 tonnes zay ary niotran'izay 50 sy 270 tonnes koa ny vokatra nahondran'ny Madagasikara ary nanomboka tamin'izay fotoana 14 sy 20 zay dia nibetsaka ireo Drakaka velona nahondrany Madagasikara. Eo amin'izay lafiny fampiarana ny lalàna zay zany no misy fahalemena. Ankoatra ny tsy fampiarana ny lalàna sy ny tsy fampiniserasera amin'ny fampahafantarana izany lalàna izany, isan'ny olana iray ihany koa mahatonga ny seham-pihariana Drakaka ho tandondondoza ny famaroany tsy anasa raha tsy ilaza afa-tsy ny tranga ao amin'ny komina Andrenivohitra Morondava manokana. Mironany amin'ny fitrandrana Drakaka ny ankamaroan'izy ireo amelomana ny ankohonana. Etsy ankilany anefa tsy mifanaraka amin'izay ny fampiofanana omena azy ireo. Eo amin'ny sehatry ny Drakaka dia mbola sarotsarotra ho an'ity komina ity ny mifehy an'ireo olona ireo satria tsy mahalala akory ny fahatongavan'ilay mpandraharaha ny mponina fa rehefa mitaraina ny mponina izay vao mahafantatra ny komina eo mivoka-dratsiny iray zany ateraky ilay fandraharahana. Indray voalohany amin'izay dia ny fanariana an'ireo Drakaka any anatin'ny mangrove. Fatantsika tsara fa ny honko any no miaina ireo Drakaka ireo nefa any amin'izay toeram-pimenana sy fiainana ary fahalebiazan'ny Drakaka izay any ihany koa no anariana ny maloto.
tia miteraka tsy fahombiazana zay eo amin'ny fitrandrahana. Ny manaraka an'izay dia ny fofona ihany koa zay ateraka ilay fitrandrahana hono izy arina any anaty alevina na arina any madidina ny rano na ranomasina ireny ataontsika hoe fako na déchet avy amin'ny fitrandrahana drakaka ireny. Ireny zany ny zavatra tokony hanaovana ezaka raha ho an'ny tanàna manokana. Fa ny commune ambonivohitra Morondava ihany koa dia tsena atongavana izany vokatra rehetra izany. Fa ny vokatra voaray eto amin'ity tsena amin'izao fotoana izao dia tsy ahitana firy intsony. Drakaka ary raha nofeperana hatramin'izay ny 1.5 cm dia latsak'izay no hita eo an-tsena. Ny fisian'ireo mpandrahara vahiny mitrandraka antsokosoko ihany koa isan'ireo antony iray manimba ity seham-pihariana ity raha ny fanazavana hatrany. Tao anatin'ny 3 na 4 taona zany tsika dia mahita mpandraharaha vahiny ary eto angamba tsara tonga dia milaza azy hoe ny sinoa. Tonga dia mifampiraharaha mivantana na manana associé ny filaza azy malagasy izy tsy fantatra mihitsy ny fidirany fa tonga dia efa mipetraka any anaty tanàna. Ary zay ny olana tia ny commune urbaine Morondava na commune ambonivohitra Morondava dia tsy manana antsony hoe zone industrielle fa any amin'ny sisiny tokony hisy an'ilay izy. Dia ny olona zany anatin'ny tanàna satria mila jiro izy, mila rano izy, dia zay no mahatonga azy tonga dia mipetraka any anatin'ny tanàna. Nefa ny tanàna fonenana ny tena betsaka tokony atao an'izany fa tsy tokony hisy fitrandrahana ao anaty eo dia misy miteraka olana amin'izay izy zany eo amin'ny polina zay fitrandrahana izay. Ho an'ny mpanjono madinika, ireo mpanangom-bokatra sy mpandrahara vaventy no ambaran'izy ireo ho tompon'antoka amin'ny fiainan'ny drakaka. Ny olana tena sedrainay amin'izao fanjonanay ny drakaka zao tena marina fa tena voatsindry zahay tsindry amin'ny alalan'ny varotra zao tena manjeraka anay satria zahay tena tompon'asana samby hoe miara-misalaho mitantana tsy miaro an'io ny rehetrarehetra tao. Zahay mihitsy ny tena tompon'asa miaro am-potony agny ary azo lazaina hoe zahay ny tena tompon'io be io. Ka ny tsindry mahazo anay dia miresaka varotsy prix satria tsy mifagnaraka amin'igny fahefan'igny velomam-ponay ny prix anaovan'ireo mpanangom-bokatsy azy reo aminay. Ety an-dagniny reo mivily agny fotony tena ambany be agny amin'ny 500 2,000 laha farany miakatsy. Laha raha ny hetahetanay mpanjono zao farafaharatsiny hoe zahay mba 5,000 satria anaovako an'izay zahay laha manjono agnatin'ny raiky andro mahazo 10 kilo noho hoe mijery an'izay hoe kalitao zay sy ny refiny. Zahay zao moa araky ny fagnazavako azy igny avy agny amin'ny faritsy Belotsiriby tsy misy mpanangom-bokatsy vaventy na orinasa mpanao an'io be io agny aminay agny fa aty Morondava ro mpanangom-bokatsy vaventy. Nefa elagnelany agny amin'ny delta Tsiriby agny laha par rapport aty Morondava ro jerena agny amin'ny 80 km. Sahira zahay tsy mana moyen amin'ny tefotefo hitondragna azy oro reo koa na magnagny ara tsy mifanandrify amin'le tokony ho satria agnatin'ny herignandro be zao zahay na 10 andro aza eo mitahiry an'le behinay avao ataonay aby zay fomba rehetrarehetra amin'le hoe fiofanan'ny azonay fa izy io marefo. Zay ny olana zay. Ary ndareo manao hoe zahay tsy afaky hoe tsy mahavita manao hoe be fotaky gn'anay mpanao be tsy be fotaky fa ny fahalaviran'io izy io ne sady sakafo ny roakanjony fa ny te-handraty anay dia manao hoe voapako fotaky reo fa zahay agny fa hainay tsara hoe na zahay zao ne hainao hoe mahafaty azy io fotaky io lafa matevy igny. Fony hoe reo moa mpividy dia haindreo ny hoe magnapepo anay fa zahay zao tena hitanay hoe reo mihitsy ro tena tsy hainay ny fomba fiaraha-miasa amin'olo nefa zahay tsy afaky miala andreo. Araka ny fanadihadiana navoaka ny Blue Venture izay mpikarakara sy mpisedra amin'ny fiarovana ny harena anaty rano sy ranomasina. Ny taona 2014 no nanomboka akaboraraka ny seham-pihariana drakaka teto Madagasikara. Vokatry ny tsy fampiny ny fanaramaso fa ihany koa ny goragora teo amin'ny fifehezana ny harenan-dranomasina. Ireo rehetra ireo nampiny ny fizarana tsy ampiheverana ny fahazoan-dalana andrarà eo amin'ity sehatra ity. Voahitsakitsaka ny lalàna ka izao nitarika ny fiainan'ny vokatra drakaka izao. Raha 5,000 taona isan-taona ny tafara famboniny azo ondrana ary eken'ny lalàna, tafiakatra 7,000 taona izany ny taona 3,2,0 ary niakatra ho 507,000 taona izany ny taona 4,2,0. Izany hoe drakaka 507,000 taona no naondrana tamin'ny fomba tsy manaraka ny lalàna, tranga izay mahatonga ny fiainan'ny drakaka.
araka ny antotanisa zany izy eo am-pelatanana dia nanomboka ny roborobo le fitrandrahana drakatra tato anatin'ny 10 taona zay noho ny fisian'ny fanondranana drakatra velona makany amin'ny faritra Azia atsimo atsinana indrindrandrindra ny Chine. Zay zany no anisan'ny antony nampiakatra ny fitrandrahana drakatra. Noho izany dia lasa nirona zany ireo mpanjono no nanao an'izay asa drakatra izay raha teo aloha nataon'ny olona ho vadinasa ihany izy. Manoloana ireo olana mianjady amin'ny seham-pihariana jona namola vola-drafitra ny eo anivon'ny ministeran'ny jona. Drafitra izay andrasan'ny rehetra ny vokatra azo tsapain-tanana avy amin'izany ny fivadiany tetikasa ho asa mivaingana fa tsy izany no ho kabary fotsiny ihany. Ny politika ny ministeran'ny jona sy ny arenana trano izay mizara enina raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra eo anivon'ity ministera ity. Politika izay mikendra ny fiarovana sy ny fampitomboana ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny drakaka. Fanatsarana ny fitantanana na ny gouvernement zany ao ihany koa ny fampiroboroboana ny jono sy ny fampamokarana ny atrano ary ny fanamarona ireo vokatra izay ahondrana. Eo ihany koa ny fampitomboana ny vokatra eto amin'ny tsena anatiny ary eo ihany koa ny fiantohana ny fisian'ireo fotodrafitrasa satria raha tsy misy fanatsarana ny fotodrafitrasa dia tsy hiantsara mihitsy izany famokarana izay ataontsika izany. Ary ny farany indrindra izay lehibe indrindra dia ny fitantanana maharitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny fanisana ireo mpanjono madinika sy ny mpamokatra ny atrano sy ny fitaovana izay ampiasaina. Eo ihany koa ny fanavaozana ireo lalàna, ny fanentanana fampianarana an'izany lalàna izany ary koa ny fampiarana an'izany lalàna izany. Efa maro ny politika mpanjakana ho fampiroboroboana ny seham-pihariana jona ary samy manana izany ny ankamaroan'ireo ministra ny fandimby hatramin'izay. Saingy raha ny zava-misy aloha hatreto manjaka hatrany ny gaboraraka indrindra amin'ireo arenan-dranomasina. Miandry ny rehetra amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe anao ahoana indray ity politika ny ministera ny jona ity. Vaolana arosony ireo mpanjono madinika anarenana ny lesoka amin'ny fitrandrahana izay drakaka izay ny ampifanatolana ireo mpisehatra rehetra, ny mpanjono madinika sy ny mpanangom-bokatra ahafahana mampiana ny fahafatesan'ireo drakaka eny ampitaterana azy. Faharoany managneritseritsy koa zahay izao hananga coopérative. Ary io coopérative io nefa mbo hitadiavana efa raha miasa amin'ireo mpanangom-bokatsy ireo avao koa. Mba hifagnaraky ny prix zahay indrindrandrindra moa mba hijerevana izay le tombotsoa zay. Satria zahay tsy afaky mamarotsy ivelan'le district ao mahampanjono madinika anay amin'ny alalan'ny lalagna. Zahay tsy ho collecteur ho afaka anday morondava. Laha tokony hoy zany mba tokony akaikezindreo agny zahay ahafahanay mivarotsy sur terrain indrindrandrindra mba tsy hitazomanay azy ela satria akaiky eo fotsiny le mpividy azy. Hapinga iray ahafahana manainga ny fampandrosoana avy ny fotony ny fampiarana ny lalàna hoy ny tompony andraikitry ny tanàna eo anivon'ny commune na Morondava. Eto amin'ny fitandrahana aloha zany mety ho tombony ngeza be ho an'ny commune aloha zany eo amin'ny restorany izy tsy mahazo satria tsy avy eto amin'ny commune ny toeran'ireny zavatra ireny fa fivarotana fotsiny izy. Fa eo amin'ny fivarotana eto amin'ny tsena zany hoe ny fahazahoan'ireo mpandraharaha mpivarotra eto aminay sy ny fanaovana an'le stockage izay zany no azahoan'ny commune tombony betsaka ihany koa. Fa ao ihany koa zany amin'le hoe maha tanàna izay mandray vahiny betsaka ny tanàna ity dia ny fisian'ny drakaka izay manara-penitra eny anatin'ny tsena dia mitarika vahiny betsaka ihany koa satria mihinana afaka mihinana ny zavatra tsara vokatry ty faritra sy vokatry ty tanàna ity dia ny vokatry ny harena andrano. Zay ny tena anisany zavatra tiany olona mpitsidika an'ity tanàna ity. Mitsidika ranomasina izy fa le hinana ihany koa le hazan-drano na anisan'izay ny drakaka izany ny tena tiany olona eto amin'ity. Hazan-dranotsika eto zany zao raha ny drakaka aloha zany misy le tonga dia alefany zareo amina gony dia miakatra makany Vakinankaratra sy makany Antananarivo. Tahak'izay koa ny hazan-drano sasany moa zany. Fa ny marihina fotsiny eto zany dia efa manomboka misy zany le fanodinana
zay azahoantsika n'ilay teny hoe valeur ajoutée amin'izao fotoana izao raha raisitsika ny trondro zany dia efa misy fanodinana azy ho tombo fumé zay manome azy valeur ajoutée bebe koa ary azahoany le mpanjono tombony bebe koa ihany koa. Ankoatra izay ho fanamafisana ny fiarovana ireo drakaka, ny fampiarana ireo lalàna velona sy ny fanamafisana ny sazy ho an'ireo izay minia mandika izany, ny fandrarana ny fitrandrahana ireo drakaka manatody, ny fanajana ny rehefa farafakely ny azo trandrahana sy ny sisa. Ampina ny fitaovana ahafahana manara-maso ny fanondranana drakaka mba tsy hihoatra ny 5,000 taona isan-taona. Tokony ho amafisana ihany koa ny fepetra ahafahana mahazo fahazahon-dalana hitrandraka mba tsy hony rehetra no omena fahazahon-dalana hitrandraka sy anondrana izany. Mangrove na honko, zava-maniry tsy afa-misaraka amin'ny hazan-dranomasina toy ny drakaka. Antony, ity karazana hazo maniry anaty ranomasina ity no miantoka ny famokaran'ireo drakaka, ny fivelomany sy ny fanatodizany. Amin'izao fotoana izao, miaringana toy ny alan-tanety ihany koa ny ala honko raha ny eto Madagasikara. Antony maro no mahatonga izany raha ny fanazavany ny mpikaroka sy ny mpiaro ala. Manoloana ny ireo andraikitra tanan'ny ala honko na ny mangrove eto Madagasikara dia misy tsindry marobe miatra amin'izy ireo. Anisan'izany ohatra ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sady tsy ara-drariny miatra amin'ireo alana honko ireo, toy ny fanaovana saribô, ny fanaovana hazo ampiasaina mihitsy atao bois d'œuvre na bois de service, anaovana an'ireny fefy isan-karazany ireny zany, ary ny ireo atao hoe ville ny tena mitrandraka azy ireo amatsiana an'ireny toerana maro samihafa, misy filana marobe amin'ny saribô sy ny bois d'œuvre, ny bois de service ireny. Etsy andany ihany koa anefany ny fiovaovan'ny toetrandro izay misy fiantraikany lehibe tokoa amin'ity ala honko ity ka mahatonga ny torapasika hidina, zany hoe misy ensablement be dia be zany ka manimba n'ilay toerana tokony anirian'ny mangrove na manimba n'ireo mangrove efa maniry ireo mihitsiny. Ireo zava-dehibe ireo no tena tsindry ngeda be anankiroa miatra amin'ny alana honko eto Madagasikara. Zao zany le fanimban'le vahoaka mbola sy tonga sainan'le hazo le mangrove. Zavatra tokony ho tonga sainany le vahoaka satria io zao firipia zao io sinimbany io. Zavatra tsapa amin'izao fotoana izao, zavatra tsapa dia eto amin'ny toerana zay honenan'ireo biby andrano ireo dia miasimba tao anatiny 30 taona. Tadidiko tsara zany fa teo amin'ny taona 7,790 no tonga teto amin'ny tanàna ity. Iny nosikely rehetrarehetra iny zany hoe morontsiraka rehetra eto Morondava dia mbola nahitana mangrove. Fa ny fasika no manimba tanteraka n'izy io, fiakaran'ny fasika mandeha aty amin'ny plage amin'ireo dia tsy maniry intsony ireo mangrove ireo. Fa roa manarakaraka an'izay dia ny fanapahana hazo. Ato anatin'ny tanàna ity dia mampiasa tanga izahay na hatao trano na ihany koa hatao fefy, hatao vala. Ireny zany dia anisany manimba an'ity mampalaky ny fahasimbany'ity ala honko ity. Ao ihany koa moa zany ilay fanariana ny loto atao anatin'ny tanàna makany amin'ireny mangrove ireny. Dia rehefa jerena hoe mahatahaka ny ahoana ny tena fahasimana raha tany amin'ny taona 7,790 ny mbola nahitana faraparana mangrove eto, zao isika dia raha ato anatin'ny tanàna dia azo heverina fa ny 7,900 ny mangrove na ala honko ato anatin'ny tanàna ity dia fa tapitra simba. 10 taona lasa izay 5 sy 3 hekitara no velaran-tany nahitana ny ala honko manerana nosy. Vokatry ny fandripahana ireo honko, ny hena io velaran-tany io, ny hena nanaraka izay ihany koa ny vokatra drakaka. Ny zava-misy amin'izao fotoana dia efa tsapa na fa mihena dia mihena ny fahazahoan'ny mpanjono ny drakatra, vokatra izay fandripahana ny ala honko izay satria haintsika tsara fa anisan'ny toerana izay honenan'ireo drakatra ireo ny ala honko, vokatra izay fandripahana izay nefany dia mihena ny toeram-ponenan'ireo biby aby ireo dia miteraka fihenan'ny vokatra izay. Hatramin'izay tsy nahatsapa ny rehetra
miainga avy eny amin'ny tompona andraikitra ny fotony hatramin'ny fanjakana foibe ny amin'ny mahazava-dehibe ny ala onko ka namela malalaka izany ho trandrahan'ny mponina. Ny onko izay miantoka ny fiarovana ny morontsiraka raha ny fanadihadiana natao. Hitantsika moa zany fa tena zava-dehibe tokoa ny mangrove hita amin'izany ny fiarovana ny sisin'ny ranomasina Madagasikara, sisin'ny morontsiraka Madagasikara tsy ho koan'ny ranomasina zany. Zay zany dia efa anisan'ny asan'ny mangrove lehibe zay. Faharoa dia anisan'ny ekosistema mangrove zany dia mitahiry ireo biby ny ranomasina toy ny crevette ny crabe satria ao anatin'ireny mangrove reny zany ny biby reny no manatody zany ka dia anisan'ny ekosistema tsara izy zany amin'izay. Ary ny fahatelo ny mangrove moa dia anisan'ny ala izay mitahiry carbone betsaka indrindra. Zany hoe amboniny azy ny séquestration de carbone noho ny fisian'le carbone ao anaty tany betsaka zany. Zay zany tena anisan'ny mahazava-dehibe ny ala mangrove zany. Izy zany anisan'ny ala mateza koa izy ary izy nefa anisan'ny ala mora mitombo satria raha manao fambolena zany ianao anatin'ny 5 taona dia efa mahazo hazo lava be fa hazo trandrahana zany ianao. Ala onko moa zany dia manana amin'ny mahala azy aloha voalohany indrindra dia manana ataoko hoe sokajy anankiefatra lehibe no afaka ametrahana azy. Dia eo aloha ny anjara asany amin'ny fanadiovana ny rivotra amin'ny mahala anazy zay moa le ataontsika hoe fonction de régulation zany hoe ny ala onko anisan'ny misintona entona carbone be indrindra raha miohatra amin'ireo karazana ala hafa. 5 fois ny forêt continentale zany ny capacité de séquestration na carbone aty amin'ny ala onko. Vokatry ny tsy fahafantarana izay anjara asan'ny onko izay, maro no nanao tsinotsinona sy ny hevitra izany ho azo toy ny azo rehetra ka azo trandrahana sy ampiasaina amin'izay ilana azy. Tsy misy ihany koa ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny fehizany. Amin'izao fotoana izao, tandindondoza ny onko eto Madagasikara. Taitra ny rehetra ka mitady ny fomba anarenana ny lesoka tao anatin'ny folo taona. Isan'ny vahaolana amin'izany ny fambolena onko. Mandroso sosokevitra ny lehibe ny faritra Menabe ny amin'ny ananganana ny dina ho fiarovana ny onko. Tokony hanao dina nareo eto fiarovantsika ny fanambolereo ny mpanimba tokony ho sakanatsika tsy fila tanga na fila honkona toy fa mba mamboly koa amin'izay zay raha varegny mba voasolo. Zaza reo moa tena ahazo tombona amin'izay reo anakitsika reo taranakitsika reo ka tenaiko fa hitovy feotsika ny amin'izay mba ho maintso lava toy morontsirakitsika atao anatin'ny faritra Menabe dia hiroborobo reo honko na reo tanga zay ampiasantsika amin'ny raha maro. Ao ny fanafody, ao koa reo raha maro isan-karazany tsy voatogno eto fa ilantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Raha misy izay mania dia anjarantsika mifanentana mba tsy hanaovana ireny satria io no lovany taranaka fanamandimitsika. Ny fambolena onko izay ahafahana mamerina ireo ala onko efa nisy tany amin'ny morontsiraka indrindra ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Eo ihany koa ny famolavolana paikady matipaika ahafahana maife ny onko. Izay no sosokevitra atolotra ireo teknisian'ny ala sy fikambanana piaro ny tontolo iainana. Anisan'ny vahaolana asika raisiny dia ny fambolena alana mangrove izay asika atao tsara mihitsy toy ny ala rehetra hafa eny ambonin'ny tany. Ankoatran'izay dia satria maro ny fanapahana alana mangrove izay hita eny amin'ny sisiny na koa any anatiny dia mila miezaka tsika anena andreo pression na tsindry maro ireo. Mila ezaka maro be zany voatratra ireo faritra rehetra zay ataoko hoe tokony mbola ho averina ho ala onko. Ka anisan'ny zavatra jerena manokana amin'izany moa zany tokony ametrahana paikady manokana mahakasika ny ala onko satria mbola tsy mipetraka izany raha antsika eto Madagasikara. Efa misy ny paikady manokana ho an'ireo karazana ala toy ny ohatra hoe ny ala tapi efa manana ny ataoko hoe stratégie
stratégie manokana mahakasika ny alatapy ny forêt de raffia ohatra fa ny alaongo zany mbola tsy manana an'izay stratégie zay ka anisan'ny fomba anankiray entina ahafahana manatratra an'izay tanjona tiana apetraka zany ny fametrahana an'izay paikady zay voalohany indrindra ary eo ihany koa ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay avy na ny eny amin'ny enanivon'ny sehatra ambony au niveau national ohatra fa indrindra ihany koa ny fampandraisana andraikitra ny ety fotony amin'ny fanatanterahana sahady izay asa efa azo tanterahina. Raha tsy misy ny vahaolana raisina ao anatin'ny fohy sy lavitrezaka, olany tamingana ny alaonko. Raha ho ringana ny onko, ringana manarak'izay ihany koa ny hazan-dranomasina isan-karazany. Eo amin'izay anjara andraikitry ny alaonko izay dia ny alaonko zany no toerana fanatodizan'ireo fia na trondro, dia eo koa toerana fiveloman'ny drakaka na ny crabe, dia eo ihany koa toerana iainan'ny crevette zany izy misy stade eo amin'ny fiainan'ny crevette zany tsy maintsy lalovany aty anaty alaonko. Ka zay zany indrindra ny tena ifandraisany amin'ny hoe inona ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny alaonko raha ohatra ka ny sehatry ny asa fanjonona ny resana, satria rehefa tsy misy ny alaonko zany dia foana ireo toerana izay ahafahan'ireo biby ireo mivelona ary tsy hisy tsony ilay vokatra rehefa avy eo. Ka zay zany mahazava-dehibe azy ary rosoana amin'izao ezaka ho famerenana amin'ny laony ny alaonko zao. Eo ihany koa moa ny ataoko hoe fonction sociale n'ilay alaonko satria ao ireo mponina manodidina no maka ravina atao fanafody, eo ihany koa ny fampiasana anazy amin'ny raha hitantsika ny reny tabaka reny ahosotry ny olona amin'ny tarehy. Amin'izao fotoana izao dia efa misy karazana lémurien zany hita fa mipetraka ty analaonko anaty alaonko noho ny fahapotehan'ilay ala an-tanety, ary miaro be dia be an'ireo mponina izay mivelona ao anaty alaonko ao ny alaonko, satria raha ohatra ka misy ny rivo-doza dia iny zany no mampihena n'ilay ataoko hoe tafio-drivotra izay mety hiditra ao amin'ilay tanàna. Andrasana araka izany ny fiaraha-mientany rehetra ho fiarovana ny alaonko, ary todika ihany koa amin'ny fambolena izany ny tsirairay toy ny fambolena hazo isan-taona. Ny oko sy ny hazan-dranomasina toy ny drakaka izay mifampiankina araka ny fanazavana tetsy ambony. Ny vidin'ny drakaka ihany koa mihatsara raha ny fanazavana. Le zavatra mampome azonao taloha zany mahazo ataontsika hoe tanty anankiray de 10,000 ny azo, zao ndray mahazo intérêt-n'le tanty de mahazo 4 alina. Tanao mampome be le izy satria le vidina amin'izao fotoana zany ambony be. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavo no manakatona ny fandarana amin'ity androany ity. Ankasitrako feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aza dino azonao ataony mijery ity fandarana ity anatin'ny trano KOLO TV.kolo.mg na maneho hevitra mivantana ao amin'ny page Facebook KOLO TV FM. Nisy sampana fampalalambo avao ny KOLO TV FM manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.